Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiarahaba antsika rehefa malala tratry ny Paska taona 2024 mpandresin'ny tompo izay moa ny roa hevitry ny mofinaina dia enganeny fandresen'ny tompo hanjary ho fandresenao, enganeny fandresen'ny tompo hatafiny ho fandresenao mamakivaky indray ny isan'andronao. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika rehefa malala dia ny bokin'ny Deutéronomie, Deutéronomie toko fahasivy, Deutéronomie toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Menory Israely io, ianao zao dia efa hitan'ny Jordana hiditra ao amin'ny tany ka handresy firenena samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anak-hita izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza no mahajanona eo anoloan'ny taranaky anaka, koa aoka ho fantatrao an'io fa Jehovah Andriamanitrao no efa andeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevina, ka izy no handringana azy sy hampika azy eo anoloanao, dia handroaka azy ianao ka handringana azy faingana araka izay nolazain'i Jehovah taminao. Ary rehefa voaraoko Jehovah Andriamanitrao eo anoloanao izy dia aza manao anankampo hoe ny fahamarinako no nitondran'i Jehovah ahy niditra handova ity tany ity, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenena ireo no androan'i Jehovah azy eo anoloanao. Tsy ny fahamarinanao na ny hitsi-ponao no andehananao nandova ny tany, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenena ireo no androan'i Jehovah Andriamanitrao azy eo anoloanao. Ahatony teny izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba lazanao. Gaoko fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no hanomezan'i Jehovah Andriamanitra izany tany soa izany olovanao, fa ny firenena mafiatoka ianao. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako toe-tsaina sy itoem-panahy anabeazantsika ny mpiarabelona amintsika na eo anivon'ny ankohonantsika na amin'izay sehatra misy antsika ny hoe tsy misy fandresena azo raha tsisy fiezahana, tsy misy vokatra azo raha tsisy fikirizana, tsy misy zavatra tsara azo maimaim-poana raha tsy eo ny fiezahana, ny fikirizana ary ny fiezahana natratra tanjona mihitsy ary. Ny tantaran'izao tontolo izao dia atsapahantsika dia samy nanao zava-dehibe ny hoe ilaina ny miasa, ilaina ny miezaka, tsy misy fifaliana ho an'ny zavatra, ho anao raha zavatra notoloram-potsiny, tsy mitondra soa ny zavatra notoloram-potsiny, ny fiadanana, ny fahasambarana dia ateraky ny fiezahana ny tsara, tsy mba mora ho isika, fa ny tsara dia ateraky ny fikelezanaina, ny fiezahana, tsy mahasoa ny zavatra azo maimaim-poana, tsy mampandroso ny zavatra azo maimaim-poana, fa ny fahasambarana na ny fandresena dia ateraky ny fikelezanaina na ny fiaretana. Zany rehetra zany dia aletikitsika ao anatin'ny fiarahamonina. Mazava ho azy fomba fiteny mihitsy manao hoe fandresena azo tsy nisy ady, tsisy fikelezanaina dia tsy mitondra na inona na inona ho amin'ny voninahitra, tsy misy n'inona, tsy mitondra n'inona, tsy mitondra fifaliana n'inona. Koa eto amin'ity andinindra masina ity dia toa manazava an'izany. Inona ny sitrapon'Andriamanitra eto? Ve dia misy fandresena izay toa azo maimaim-poana? Fa ny faharoa izay tsapa ihany koa raha mijery ity andininy ity isika dia raha mijery ny tazana ivelambelany dia ny zavatra tsapanao amin'ity andininy ity dia toy ny hoe raha jerena amin'ny ivelambelany isika teo dia toy ny teneninareo amin'ny teny frantsay hoe frustrant ihany, toy ny mandratra ihany, toy ny mampalahelo ihany raha ohatra ka jerena maha olombelona lay teny lazain'ny boky Deutéronomie eto ve.
alefasaretsaina hoe Andriamanitra miteny amin'ny zanak'Israely tsy ny fahatsaranao ange no mahatonga anao tonga amin'ny toerana io e. So heverinao fa ny fahatsaranao, so heverinao fa ny fikelezanainanao, so heverinao fa ny fahamarinanao mahatonga anao tafita. Fa ny mahatonga anao tafita de zao satria ratsy no ianao ro firenena ireo. Zany hoe tafita ianao, nampitaina ianao, tsy hoe satria tsara, tsy hoe satria niezaka, tsy hoe satria marina, tsy hoe satria netiny nataonao, fa satria ratsy le firenena eo alohanao de nalany reo. Zany hoe alefasaretsaina raha tonga amin'ny toerana anankiray ambony ianao dia basa mitondra orinasa, mitondra fikambanana, mitondra ataontsika hoe toeram-piasana, ataovy hoe tafita amin'ny andraikitra anankiray zay be mpaniry dia miteny aminao le olona anankiray manao hoe ianao ange mipetraka eo so heverinao hoe mahay ianao, so heverinao hoe niezaka ianao, so heverinao hoe tsara ianao, fa zao le olona teo alohanao mihitsy ratsy fanahy izy tsisy ilana azy sanatria de zay no nahatonga anao eo. Fa raha ohatra ka jerena de ianao koa nge tsy tsara, ianao koa mafiatoka ianao eo, fa ianao tsy, fa satria ratsy le teo alohanao de zao ianao fotsiny atao eo. Mandratra zany teny zany raha ohatra ka olombelona no miteny azy, tsy zaka zany raha ohatra ka olombelona no miteny anao an'izany manao hoe tsy noho ny fahatsaranao fa noho ny faharatsindranina dia ianao no atao mitondra an'ity orinasy ity na ianao mitondra an'ity fikambanana ity satria izy ratsy de nasolo azy fotsiny ianao fa tsy zany hoe tsy noho ny fahatsaranao. Ndika zany de zao raha jerena de ho tsika amin'ny hoe frustrant zany, mampalahelo zany raha maha olombelona ny hoe ahoana moa zany tsy za zany ny jerena fa ny hafa ny jerena, tsy ny fahatsarako zany ny jerena fa ny faharatsiny ny hafa noho zany tsaraina tsy noho ny fahatsarako fa tsaraina noho ny faharatsiny ny hafa. Apetraka eo amin'ny toerana anankiray ianao tsy noho ny fahatsaranao fa apetraka eo amin'ny toerana anankiray ianao noho ny faharatsiny ny olona anankiray, de frustrant zany raha ohatra ka jerena maha olombelona. Fa ahoana ary, fa inona ary ny tian'Andriamanitra teneniny? Mazava ho azy ho tsika manao hoe fijery ivelambelany ihany zany. Fa raha tena jerena zay tokoa ve Andriamanitra? Tena maivana ny zanak'Israely ve izy? Tsy zay loatra. Fa zavatra roa ny tian'Andriamanitra ao zaitsika raha mitantara ity boky ity ny Deutéronomie. Voalohany de zao tia ny tenenina de zao mampitandrina ny zanak'Israely izy tsy antehitra amin'ny heriny na ny fiezahany. Asio boky Deutéronomie zany eto fa zao marina fa zava-dehibe ny asa, marina fa zava-dehibe ny fiezahana, tsy ny baiboly mihitsy ny manohitra ny fiezahana sy ny fikirizana sy ny fahavozana sy ny sakrifisy isan-karazany, tsy ny baiboly mihitsy ny manakana an'izany. Any amin'ny boky Genesis toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo de efa nanafatra ny baiboly fa nahary ny olombelona Andriamanitra mba hiasa, mba hiezaka, mba hiafy, mba hitandrina. Zany hoe ny baiboly hatrany am-boalohany de efa nanome toerana ny fiezahana mba hahatratrarana ny tanjona. Saingy zao aseho ny baiboly zany eto amin'ity boky ny Deutéronomie ity fa tsy ampy akory ny fiezahana, tsy ampy ahatonga antsika ahatratra ny tanjona akory ny fiezahana, tsy ampy ahatonga antsika ho mpandresy ny fiezahana, ny fikelezanaina, ny faharetana, tsy ampy ilainy zay fa tsy ampy ahatonga antsika omby amin'ny fandresena. Fa izao azon'Andriamanitra atao kosa nefa ny manome antsika fandresena na maimai-poana aza. Hitantsika ny Paska ny voahan'ny zanak'Israely tany alefitra nge maimai-poana, tsy hoe nisy tafika manokana nentin'ny zanak'Israely niady tamin'ny Egyptianina na nisy kalesy na nisy apinya na nisy lefina na nisy andiha miaramila nanohitra ny Egyptiana de tafavoaka ny zanak'Israely. Tsy nisy na inona na inona. Raha ny zanak'ondry na teteto amin'ny tolam-baravarana na tamin'ny tatao-baravarana no namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka any Egypta maimai-poana. No zany dia tiany ny tompo takatra ny zanak'Israely, zava-dehibe ny fiezahana, fa tiany ny tompo takatra ny zanak'Israely fa ny fandresena de avy amin'Andriamanitra. Ary azon'Andriamanitra atao mihitsy ny manome fandresena ny mahatafita ny olona anankiray, ny mahatafita anao, azony atao mahatafita zany maimai-poana. Tsy mandalo amin'ny fiezahana. Azo atao zany. Azon'Andriamanitra atao zany, mana fahefana feno izy. Saingy mananja ny maha olona antsika Andriamanitra de mitaiza antsika hiezaka, saingy tsy akasitran'Andriamanitra ny fieritreretantsika
fa tafita isika noho ny fiezahana. Fa ny tian'Andriamanitra ohatsika de zao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra no mitondra antsika ho amin'ny fandresena. Ny zava-dehibe zany de zao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fiezahana fitaizana ihany, ilaina ny fiezahana, fa tiany tompo tsapanao, tiany tompo takatritsika am'izao pasika izao, fa ny fandresena de ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Kado fotsiny zany la inona? Lay fandresena. Fa ny valiny de ny hoe moventsika manaiky araka amin'Andriamanitra satsia move eo alohantsika Andriamanitra, move mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra isika, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra isika, de azotsika ny fandresena. Tsy tanjona zany eo lay fandresena, fa ninona ny tanjona? Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa fiainana miaraka amin'Andriamanitra de zao tonga ho azy amin'ilay fandresena. Fa ny faharoa zay tian'ny tompo takatritsika eto, ka mba tsy tonga antsika ho frustrena na malahelo amin'ilay mety ho fitsarana iverana ny fitondran'Andriamanitra. De izao tian'ny tompo atsiaro ho itsika lanjany Dieu ny fahasoavana. Eto dia hoy ny tompo manao hoe tsy hoe tsara noho ny taranaky anakange ianareo fa firenena mafiatoka mihitsy nareo, mafiatoka. Dika teny hoe mafiatoka dia hotsika manao hoe ny atoka de lay anelanelan'ny loha zany sy ny lamosina zay nazo sarany ahotsika azy. Ny hoe mafiatoka de zao lay loha tsy mety miondrika, lay mafy loha, lay tsy mety miondrika ny loha, tsy ampy fanetretena, lay tsy mandiny tena satria dikany hoe mifanohitra amin'ny hoe mafiatoka zany de zao olona manetry tena. Rehefa tsy mafy ny hatoka fa malefaka ny hatoka de miondrika zany de afaka mandinika ny tena. Rehefa malefaka ny hatoka de afaka mijery ny tena, afaka tsy miandranandrana, tsy miavonavona. Ka ny dikany hoe mafiatoka eto de zao sarotra hitsy, rebelle, mpikomy lava, mpanamary tena, tsy mety mibebaka, tsy mety tia ny hafa, tsy manam-pitiavana, manohitra an'Andriamanitra, mieritreritra ny tena ho mahavita tena, mieritreritra ny tena ho mahajo samyrery, zany ny dikany hoe mafiatoka. De hoy ny tompo hoe zany ngenareo matsa zanak'Israely. Saingy zao tsy nijery an'izay Andriamanitra, fa nomeny fandresena ihany zanak'Israely satria ratsy lay firenena teo alohany. Ny tian'ny tompo takatra zanak'Israely zany de zao hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ny faharatsian'irery firenena iry, ary de no amarininy kosa ny zanak'Israely, no amarininy. Tsy niekeny akory lay hoe faharatsian'ny zanak'Israely, fa no amarininy ny zanak'Israely. Tsy nojereniny fa tsy nojereny ny fahotany ny zanak'Israely, fa norakofany ny fahasoavany, ary dia tiany asehony zanak'Israely hoe tandremo sao manao ohatran'le firenena iry. Le firenena ire zay firenena zay mandeha amin'ny tsy fahamarinana. Ny tian'Andriamanitra ho takatra ny zanak'Israely de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tsy fahamarinana. Fa na inona hery sy tanjaky ny olona na ny firenena tsy marina de zao na dia ny madinika sy ny bitika indrindra de ampenjera sy ampalavo azy rehefa tian'Andriamanitra zany. Aza mahatoky amin'ny herinao zany, fa mahatoky an'Andriamanitra, fa tsy hoe satria matanjaka, satria be hery, satria zao manana mandavy manakatra ny lanitra. Hoy ny filazan'ny boky Deutéronomie dia tsy resy rehefa mandeha amin'ny tsy fahamarinana, fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana kosa na de bitika tahaka ny zanak'Israely ara de zao mandresy satria no amarinan'Andriamanitra. Lefako malala am'izao pasika izao de tian'ny tompo ary isika anana fanetretena. Anana fanetretena atoky fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra nge ny zava-dehibe. Ny fandresena ampanantenain'ny tompo antsika nge de fandresena izay maimaim-poana ateraky ny fanetretenantsika. Fandresena maimaim-poana ateraky ny fiankinantsika amin'Andriamanitra. Fandresena miezinezina, tsy miankina amin'ny fahakelezantsika na miankina amin'ny fahalebiazan'ny fahavalontsika, fa miankina amin'ny faneketsika handeha hiaraka amin'Andriamanitra. Ho manana tokavalo deo i Paoly. Tsy omen'Andriamanitra maimaim-poana miaraka amin'ny Jesosy fa ny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika de omen'Andriamanitra antsika miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra, ary de ataony manoatra noho ny mpandresy isika. Romanina toko 8. Inona ny hevitra zany? Rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika
nanaiky hiaraka an' Jesosy, nanaiky hampiatrano an' Jesosy amin'ny fotsika, nandraiky nandray nanaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy antsika, tsy antehitra amin'ny herintsika, tsy antehitra amin'ny fanamarena tenantsika, fa etehitra amin'ny hazo fijalian'i Kristy de zao miaraka omen'ny tompo am' Jesosy ho ao am-potsika ny zavatra rehetra. Indraindray tsika maika ahazo le zavatra rehetra, lay fandresena mahamaky atsika, lay zavatra rehetra maika ahazo atsika, ny sakafo, ny voninahitra, zay rehetra mety ho ilaina amin'ny lafiny materiely, zay ny tiatsika, zay le zavatra rehetra, fa tsy Jesosy. Hoy Paoly manao hoe raiso aloha Jesosy, ekeo Jesosy, ataovo ny sitrapony Jesosy, apetranao eo amin'ny fonao Jesosy, hajao Jesosy, tiavo Jesosy, de miaraka am' Jesosy ny zavatra rehetra. Fantratray ny zavatra rehetra mamaky atsika, fa Jesosy tsy mamaky atsika. Fa rehefa ao am-potsika Jesosy, rehefa Jesosy ny raisitsika, de kado fanampiny fotsiny le zavatra rehetra, fanampiny fotsiny lay hoe manohitra noho ny mpandresy atsika. Ny dikan'izany, ny fanalahidin'ny fandresena efa nomen'Andriamanitra atsika. Tsy mametra am-panontaniana intsony zany tsika manao hoe ahoana no ataoko mba hampandresy ahy, na hoe ahoana no ataoko hananako ny zavatra zay ilaiko. Fanontaniana tsy mipetraka zany, fa fanontaniana voavalo azy. Fa ny fanontaniana de zao, efa ao am-ponao ve Jesosy, efa niraisanao ve Jesosy, efa napetranao ve Jesosy, efa nametraka ny fiainanao teo am-pelantanan'i Jesosy va ianao. Fa raha zay no izy de hoy Paoly manao hoe hanao anao mihoatra noho ny mpandresy Andriamanitra, ary omeny ianao miaraka am' Jesosy ny zavatra rehetra. Miavaka milala am'izao pasika izao, matoky ary fa tao amin'ny boky ny Deutéronomie ianao hiankina amin'Andriamanitra, hanomenao fandresena izy, azo antoko zany, tahaka ny nampandreseny ny zanak'Israely. Fa izao meteza hiaraka aminy, meteza nidry tena, meteza tsy ho mafiatoky fa meteza hibebaka, meteza hampiatrano azy, meteza hampandefitra ny ampoponao mihitsy, meteza hanafoana tena, fa meteza hiankina amin'ny tompo. De ho hitanao fa hanao anao manohitra noho ny mpandresy izy, ary ny fandreseny de efa ataonao fandresena. Ivavaksika tompo ao misaotra anao zay anao ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay, mampitraka anay ary mampionona anay fa hainao Andriamanitra de mampandresy anay. Taio ary tompo ny fanoratenanay mba ho marina mandrakariva ao anatrehanao, misaotra noho ny amin'ny pasika izay nandresenao ny fahafatesanao anay, ary ny fandresenao dia nataonao manjary fandresenay amin'ny fiainana isan'andro, ka n'isan'andro nay de fiainam-pandresena satria manana an' Jesosy zanakao zahay. Ampahareto ary ray ao anatin'ny fanetretena, ampahareto ao anatin'ny fahatrokinanao Andriamanitra, de jareo eterinandro zay menao anay ity indray, ataovy mamiratra amin'ny fandresena ny fiainanay tompo. Esory ny debideby, ny tahotra, ny fiferotanay na ty anatinay, fa ataovy ty anatinay kosa ny fanantenana sy ny fifaliana, fa manan'Andriamanitra mpandrisy, mpitaridalana, mpanafaka anay zahay. Ka na inona vato mizakana efa resinao, na inona olana de zao eo ankilana ianao, miara-mamindra aminay, dia meo anay ny hery, ny fahasalamana, da eo ny tontolo andronay, ny asanay, ny tokantranonay, tanindrazanay, ny fiangonana misy anay avy, da io tompo mba ho zanaky ny mpandresatrany zahay, ary am'izay rehetra hitondranao anay de ataovy mana-pifaliana zahay. Saotra Jesosy. Amen.